Zay ny amin'iny fa ny fasivy hatramin'ny faraika amby folon'ny volana septambra no anamariana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy. Fandaharam-potoana maro no efa narindra ary efa napetraka ny taonany maro lasa zay ny fandaharam-potoana rehetra izay ho tanterahana any Fianaratsoa. Marimarina kokoa zany dia ny ivon'ny fankalazana no ho tanterahana ny toerana. Any Fianaratsoa no ankalazaina ny ivon'ny taom-baovao iraisan'ny malagasy ny 7 septambra ho avy zao. Efa nitapahana tamin'ny 13 septambra 2024 tokoa fa hetsika lehibe hitambarina no entina ankalazana ity taom-baovao malagasy ity, ka ny Fianaratsoa araka izany no ambim-pionandreo foko 20 amin'ity taona 2024 ity. Mandritra ny atelona ny fandehan'ny fandaharam-potoana, ao ny voalohany, ny andro voalohany misy ny adevitra mikasika an'izany taom-baovao iraisan'ny malagasy zany. Eo ihany koa ny fampiratiana an'ireo sotoavina indrindra fa ny taozavatra mampiavaka ny faritanin'ny Fianaratsoa izay itovizan'ny malagasy. Ambonin'izany rehetra izany ny fitsidihana an'ireo toerana manan-tantara any Fianaratsoa. Nadeo aza ny taom-baovao iraisana dia nilaza ny anamarika ny azy kosa ny fikambanana zanatra navalina amin'ny alalan'ny taom-baovao nimerina etsy Anosy-Manjaka. Ny zoma fa 10 volana Jona no anatanterahana ny taom-baovao eto Imerina, ifampiaraban'ny besin'ny maro, ifampiarabana amin'ny vahoaka rehetra manerana ny nosy. Hitanareo manodidina reto ny olona havana, namana, taranaka mpanjaka, taranaka andriana, olobe eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto amin'ity firenena malagasy ity. Fanambarana firaisan-kiny zao, fanambarana fitiavana zao fa hiaraka hoeny Anosy-Manjaka ny vahoaka malagasy izay mety hosoloany zareo tena ary mety hiaraka amin'ny zareo ihany koa izay mbola azo notaritina amin'izany fotoana izany. Tsy misy fifandiparany akory hoy ny zanatra navalina fa zava-dehibe ny mampiroborobo ny kolontsaina malagasy izay mampiavaka ny tsirairay, ka tafiditra ao anatin'izay ny fankalazana ny taom-baovao nimerina etsy Anosy-Manjaka. Fotoana ahafahana manasongadina ny fomba mampanao maro samihafa amin'ny taranaka aty aoriana. Tompoko lasy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika amin'ny takariva ity, ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro ny fampahalalam-baovao zay ho amin'ny rapitso amin'ny ora mahazatra mamy fotoananao eto ny sampana fampahalalam-baovao apetraka ny velomandrapitafa ao amin'izay indray ary makasitraka tompoko.